Andraso mino an'Andriamanitra ve ianao? Raha mino azy ianao, andao hivavaka araka aminay, hivavakantsika tompoko. Tompo, arovo ny zanakao izay mijery ity video ity. Taio izy ary ao ka omby indrindra ao amin'ny ankohonany. Ampanalaviro azy ny fanaratsy ary mivavaka izahay hitoy miratra foana ny fiainany. Eo imasy ny fahavalony ary andositra ny sakatsakana rehetra eo amin'ny lalany. Ary mivavaka izahay araka ny teninao, tsy misy lozanjo azy na aretina anakaiky ny lainy. Dia ho tahina manokana ny ankohonany, ny vady aman-janany, ny asa mandrara, ny asa fanompoana sy ny fiainana ray manontolo. Amen. Sorata eo amin'ny commentaire hoe tahina ny ankohonako. Tianao Andriamanitra, isy vaovao mahafaly anie ho tonga aminao, amenao anao ary amafa ny ranomasonao. Efa nitomany foana ianao hatrizay fa ho tonga aminao ny fifaliana, ho tonga aminao ny fandresena, tonga ny fotoana ny voninahitra. Veloma tompoko.